raha politika ketrika fanonganam-panjakana sy ny fanakorontanana nidoboka amponja i Paul Rabary sy ireo firongony izay namany tao anatin'izay ketrika fanonganam-panjakana izay hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tianako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raha Paul Rabary ny tena iompanantsika ato anatiny ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto anovilavanor miantso vonjy ny mponina fa lasany dahalo indray ny omby maro tao anatin'iny alin'io maly iny dia voalaza fa nidirany dahalo ny kijany ao amin'ny commune Anovilava Nord distrikany Mampikony omby maromaro no voalaza fa lasany Jolay saingy mbola tsy voamarina hatreto nisan'izany omby lasan'izy ireo zany mitondra tebiteby sy alahelo ho an'ny mponina ity tranga ity satria efa miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana trany iny faritra iny maro no milaza fa mihamivadika ao faritra mena i Anovilava Nord noho ny firongatry ny asandahalo miantso vonjy sy fitandrona filaminana maika avy amin'ny tompona andraikitra ny vahoaka any an-toerana any amin'izao fotoana izao manoloana an'izay asandahalo any amin'izay Anovilava Nord any Mampikony any raha tsy ivina ny tantara dia voatsela akory dia maro ireo omby izay lasany dahalo tany amin'izay Mampikony izay dia izao niverina indray zany asandahalo any Mampikony any amin'izao ankehitriny izao ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe moa ve tsy ampy nisany mpitandro filaminana any an-toerana any sa inona ny tena antony mahatonga an'izay firongatry ny dahalo any an-toerana any tato ato zay ka dia miantso vonjy amin'ny manampahefana rehetra isan-tsokajy ny ara ny vahoaka any Mampikony any amin'izao fotoana izao fa tena mahatsiaro mijaly izy ireo sy miaina andriranantsy noho ny fitsokon'izay asandahalo any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny raha Paul Rabary izay nalaza dia nalaza tamin'iny andro ny maly riva iny satria araky ny vaovao izay miparitaka tamin'ny sotratsirasira Facebook sy ny gazety amin'izao fotoana izao dia nidoboka ponja vonjomaika i Paul Rabary izany hoe nampidirina ponja vonjomaika eny an-tanimora i Paul Rabary tamin'iny andro ny zoma 2020 Mey iny araky ny vaovao izay navoaka ny le défi hatrany ketrika fanonganam-panjakana sy ny fanakorontanana izay no antony nampidoboka ny Paul Rabary sy ireo firongony namany any Amponja amin'izao ankehitriny izao andro vitsy no efa notazomina teny fiadanana i Paul Rabary andriany iaina izay niafara tamin'ny famonjana azy vonjomaika eny an-tanimora vesatra maro ny ampangana azy sy rakotoniaina Yves Maurice izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Yves Mo anisan'izany ny fikononana hetsika famonona sy fandravana rafim-panjakana sy ny famonony samy malagasy fivoriana antsokosoko tamin'ny toerana maromaro tao Antananarivo fifandraisana amin'ny olona any ivelany nahatratrarana vola vahiny sy vola malagasy tao anatin'ny fiara sy tany an-trano izay hozaraina hoentina hanakorontanana amin'izao fotoana izao manao tatitra ho an'ny fitsarana ny mpisolotonia mpanao lalàna voalohany atoa Ramanantsoa nomena Riniera mihamintsoa ary mazava izay fanambarana izay tao anatin'ity horonampeo izay niparitaka amin'izao ankehitriny izao araky ny tatitra sy fanazavana izay noentin'ireo solotena avy ao amin'ny tonia mpanao lalàna izay ny amin'ny mahakasika an'izay antom-pisamborana any Paul Rabary sy ireo namany rehetra tao anatin'izay fikonokononana an'izay antsona hoe fanonganam-panjakana sy ny maro hafa izay ka dia hoarantsika eto ara izay mety tohiny ity raha fisamborana any Paul Rabary ity atsoaty zay asa raha hidoboka amponja hatramin'ny farany izy asa raha ho afaka izy aorian'ny fanatiadiana maro isan-karazany izay mety ho atao azy ao anatin'ity raha fanonganam-panjakana ity hatrany ny fampanaovana Antananarivo ny raha fikasana no hetsika fanakorontanana sy fanonganam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena isan'ny voaroroy amin'izany raha izany andriamatoa isany rakotoniaina Yves Maurice izay fantatra amin'ny anarana hoe Yves Mo sy Rabary andrianiaina Paul izay fantatra amin'ny anarana hoe Paul Rabary sy ireo namany hafa araka amin'ny fanadihadiana sy ny antontan-taratasy nady tonga teto amin'ny fampanaovana dia reto avy ny loham-piampangana izay anenjehana azy ireo voalohany amin'izany ny fikolokononana sy fanomanana hetsika fanakorontanana ny filaminam-bahoaka
mahatongavana amin'ny famonoana tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy fifamonoana amin'ny samy malagasy. Eny ka izay voatondro fahaizana andiny fa 7 andalana voalohany, 7 andalana fahatelo ny fehezan-dalàna famaizana. Ao ihany koa ny fanaparitahana vaovao tsy marina entina anakorontanana ny saim-bahoaka. Eny ka izay voatondro fahaizana andiny fa 30 andalana voalohany, ny lalàna 9 aotra 7 mifehy ny serasera amin'ny ainy vakijery. Ary farany ny fidirana sy famoronana fikambanan'olona mpanao ratsy entina anatanterana ireo eloka voalaza rehetra etsy ambony, izay voatondro fahaizana andiny fa 5 ny fehezan-dalàna famaizana. Rehefa natao ny fanadihadiana teo anatrehan'ny tsara-panao famotorana dia hita fa nisy ny vesatra izay nianjady tamin'ireo voapanga. Anisan'izany ny fifampiresana amin'ny hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp, ny fanomanana sy fikononkononana hetsika fanakorontanana filaminam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny fikasana hanao fanambarana maro samihafa. Misy ihany koa ny fampiasana pseudo izay ifaneraserana sy ifandraisana amin'ireo olona izay tsy eto toerana. Misy ny fanaovana fivoriana ntsokosoko amin'ny toerana maro eto amin'ny faritanina Antananarivo. Anisan'izany ny ilay toerana efa voalaza tamin'ny valandresaka teo aloha izay nataon'ny tonimpampan'olalàna. Misy ihany koa ny fanomanana tetika sy paikady androdanana ny ravi-panjakana izay misy ankehitriny. Ankoatr'ireo rehetra ireo dia hita tao amin'ny biraon'ny voapanga ihany koa ny ampahany amin'ireo volabe izay hozaraina anatanterana ireo zavatra voalaza rehetra etsy ambony. Isy ampahany hita tao anatin'ny fiaran'ny ray amin'ireo voapanga ary voarakitra ao anatin'ny findayan'ny ray amin'izy ireo volabe efa nozaraina mialoha. Marihana moa fa vola malagasy sy vola vahiny euro ireo vola hita sy naparitaka rehetra ireo. Rehefa natao ary ny famotorana ny voapanga tsirairay mahakasika ireo pirofo hita rehetra ireo dia ny fanipaka tanteraka ny valitenin'izy ireo. Noho ireo vesatra voalaza etsy ambony ireo dia nanapa-kevitra ny mpitsara-panao famotorana ny ampiditra amponja eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafa anirakotoniaina Ive Maurice, ary ampiditra amponja eny amin'ny fonjana Tanimoro any Rabary Andrianiaina Paul, mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Ary ny amoaka didy fampisamborana ireo rehetra voakasika izao raharaha izao kanefa tsy nentina teto anivon'ny fitsarana. Eto dia manararoatra mitondra fanazavana mikasika ilay resabe izay mandeha ny anivon'ny tambazotra tserasera izay milaza fa misy ny fanakatonana ny fiangonana ao amin'ny church. Mandiso tanteraka izany izay eto amin'ny fampanoavana ary manamafy fa ny amfiteatra arena no nakatona fa tsy ny fiangonana ao amin'ny church. Noho izany ny fiangonana ao amin'ny church dia afaka manatanteraka fanompoam-po ivavahana amin'ny toerana rehetra izay mety aminy. Koa entanina trano ny tsiraray mba tsy hanaparitaka vaovao tsy marina sy tsy voapro. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovao trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.